Fanano famarinana no fanazy menao Andriamanitro aromenao amin'ny fomba tsy misy fetra mba ho feno sy henika ny fahalalananao zao rehetra zao ary indrindra ny olomba vidinao hahalala fa velon'Andriamanitra, tia Andriamanitra, masin'Andriamanitra ary mahatoky izy ary indrindra ampy amin'ny zavatra rehetra. Atao feno anao ny fahalalana atao aminay Jesosy io satria zany no asan'ny fanahy masina. Tarika anay tokoa amin'ny fahamarinana ary mampianatra anay amin'Andriamanitra indrindra alalanay fa tena tia ianao amin'ny fitiavana mandrakizay. Ny fitiavanao mbola hitenenanao sy ampitenenanao amin'ny mpanomponao rehetra amin'ny andro ankehitriny izay lazain'ny soratra masina araka ny teny mpaminany hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko Jehova ary ny zatovinareo haninany zavatra lehibe zany. Dia ny taranaka rehetra atsanganao tokoa ho vavolombelona fahamarinanao ka miteny ianao dia mampiteny azy reny ka dia misaotra anao zahay. Atao fiteny velona, teny miteny ato anatin'ny fonay ny teninao na ny farenay na mbola ambarambaranao ka mitenena ry tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina fa miaino ny olombo afidinao rehetra. Ho voninahitra Andriamanitra ny izay rehetra natao teto amin'ity toerana voavidy ity ary mbola ho anao zany hatranon-kehitriny ampitso ary ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy irery. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika dia mbola ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Ny filazantsara araka ny Jaona ao amin'ny toko fahafito, ny andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky zany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona dia nitsangana Jesosy ka niantsona anao hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy hanatona aka isotro izay mino ahy dia hisy ony rano velona hiboiboika avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandre izany teny zany dia nanao hoe ity tokoa no ilay mpaminany. Amen. Andron'ny fanahy masina amin'ny Pentekosta dia manantitra ny fiarabana sy ny fifampiarabana ao amin'ny anaran'ny Tompo isika mba ho feno ny fanahy masina satria amin'ny fahafenony nanomezany antsika ny fanahy mba ho feno ny fahalalana an'Andriamanitra isika ary miaraka amin'izay koa dia mba ho feno toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny vokatry ny fanahy masina dia indrindra ny fitiavan'Andriamanitra atao amintsika. Aoka ho toko asy ianao zany raha miatrika ny asan'Andriamanitra tahaka izao izay iaonantsika amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra rehetra eto dia ny hoe tiantsika amin'ny fitiavany izay tsy hovany mandrakizay ny Tompo ary rehefa izay dia mbola manana hafatra omenantsika ary tsy hoe hafatra sanatrito ny rivotra andalo zany fa tenin'Andriamanitra velona ka ny fanahy masina no mamelona zany atao amintsika. Arak'izay nandritra terinandro ity dia mbanjinintsika ny lohevi-dehibe hoe miasa ny fanahy masina. Ny raina izy anao fanompona tahaka an Jesosy. Ny raina teto amintsika dia na dia tompo aza ho izy dia mpanompontsika rehetra izy. Zavatra tsy tratra ny saina mihitsy zany. Ny tompo ve dia izy indray manompo izy satria manao fanompona hahatonga famonjena ho asy ianao tamin'ny fitianana tamin'ny raina. Ka ho an'izay rehetra mino azy mandray azy vita fihavanana amin'ny alalan'ny fibebahana marina dia ampidiriny tokoa ao fanjakany dia atsangany ho zanany araka ny tenin'ny Janon'Apôstôly manao hoe zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Amin'ity andro ity dia misy asa manokana zay ataon'ny fanahy masina ary asa tsy kely fa atao hoe tampo mihitsy amin'ny asan'Andriamanitra dia ny hoe zay very dia ho ity indray ary indrindra zay maty dia ho velona indray. Dia ny rainy fanahy masina mba hamelona asa ianao satria fanahy mamelona izy. Zay no asany. Tahaka an Jesosy nanao fanamarinam-panavotana hananganana antsika amin'ny fanamarinana antsika ny fanahy masina koa dia omena antsika ifona ao antsika andraisantsika famelan-keloka ao amin'Andriamanitra
ary miaraka amin'izany dia ampahery ny finoantsika an' Jesosy mba hitsanganantsika koa amin'ny hery ny fitsanganan'i Jesosy. Miray antoka, miray aina, miray lova amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ny olona izay mino azy. Dia ao nao i Jesosy eto. Ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy nolazainy tamin'izany. Io no andin'ny soratra masina amin'ny 7:30 no hanaiaritsika ary hitarina zao dinika sy fampianarana izao. Arak'izany, fanambarana lehibe nataon'i Jesosy eto amin'ny ahatongavany fanahy masina zay ho raisiny zay rehetra mino azy. Io tsy ny hoe jiosy ihany fa izay fa indrindrandrindra koa na ny jentilisa aza mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Tsy mizata avan'olon'Andriamanitra, tsy manavaka izy, tsy milazana hoe ianao tsy tokony azo satria zao kosa aloha ny fahotana zay nataonao na zao ny famahameloko anao. Tsia, rehefa latsaka ny ranon Jesosy fanavotana dia miaraka amin'izay ny fanahy masina dia tonga. Ka fanambarana zay misy votoatiny roa lehibe. Ny voalohany dia ny hoe fanambarana fanehoana ny fisehon'Andriamanitra amin'ny olony ray koa no asehon'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina zay raha ny ho aminy milaza fa tsy nahafoy na nanadino na nanary ny olony Andriamanitra fa sarobidy amin'ny olona ka hatramin'ny ranony zanany dia ny ainy manontolo dia nafoiny ho azy mba tanteraka araka ny fikendreny hoe Andriamanitra eo amin'ny olony, eo foniny olony ary tonga ho amin'ny olony. Zay fanambarana fanehoana ny fisehon'Andriamanitra amintsika izany na ny fahatongavana eto amintsika izany. Ary ny fanambarana faharoa miaraka amin'izay dia ny hoe io fahatongavan'Andriamanitra no mitondra famonjena lehibe ary antoka ho antsika manahoana fanamelohany ataon'ny devoly no ny fahotantsika Andriamanitra kosa mahery. Taona hoe Paul, raha Andriamanitra no manamarina antsika izy no afaka hanameloko antsika. Jesosy Kristy no efa maty ho azy ianao ka tsy tompony fahotako intsony aho fa izy no lasa tompony. Raikenao zay zavatra ngeza be zany atoin'Andriamanitra moa zany raisin'i Jesosy ny fahotantsika araka n'izay fanambara teny sy mbola ambara eto ao amin'ny tenany no andevonany herin'ny ota rehetra zay mahatonga fahafatesana. Maty noho ny ota tokoa ny olombelona fa irana ny fanahy masina mba hanangana azy ho velona ao amin'Andriamanitra. Fanambarana ny famonjena lehibe amin'ny alalan'ny zanany ary tanterahana amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Nanao fanavotana Jesosy ho fividianana ho antsika fa miasa kosa ny fanahy masina hahatonga zany asan'ny fanavotana zany iainako zasy ianao amin'izao ora izao. Atateraka araka ny teny Jesosy hoe raha ny zanaka hoy izy no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia io ny aritan'ny Paul zay tsy vita ho izy tamin'ny fahorian'i Kristy ngara mbola misy tsy vita zany. Vita ny maro-panavotana lehibe fa ny mahatonga ny olona hateraka olona vaovao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanahy masina. Izy no manavao ny olona. Zay mazava-dehibe ny asan'ny fanahy masina. Arak'izay dia tsara tsy haifitsika eto fa zao fanambarana lehibe zao dia tsy inona arak'izay fa ny fanatanteran'Andriamanitra ny fomba tokoa isehony amin'ny olona. Rehefa milaza mantsy hoe Andriamanitra dia hoe ay zany tsy tanay zany ay nareo minomino foana dia zay nataon'ny olona sasany. Ka ny fiasan'Andriamanitra eto dia ny hoe hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia ny isehony fa izy tokoa no Andriamanitra ary Andriamanitra tokana. Dia hono ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo toko voalohany amin'ny 2:2 reo amin'ny anaran'ny Tompo fantatritsika roatra iteny io rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminano izy tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa reny le hoe famantarana maro samihafa amin'izao manofarana zao kosa no nampitenenana tamintsika ny zanany zay voatendry ho mpandova ny zavatra rehetra. Dia tonga Jesosy kanefa mitoky io zany asa fanambaran'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha akapotsika izany dia azo anaovana sary tahaka izao. Andron'ny testamenta taloha niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany tokoa Andriamanitra. Ahoana izy tamin'ny Mosesy zany hoe miteny mba iseho zany a Mosesy moa le sahiran-tsaina hoe ka zany mahalalanao fa ahoana reto Israely olo ka ilaza hoe Andriamanitra ny teny tamiko. Dia tsarotsika tsara ilay teny malaza ny hoe zao no avalinao azy raha manisy manontany anao hoe iza moa zany ny teny aminao zany Andriamanitra zany zaho zay izy hatrizay ka ho mandrak'izay. Tena fanehoana lehibe eo amin'ny Exodus toko 7:7-20 zany hoe Andriamanitra niafina tamin'ny olona indro fa miseho izy.
manaraka zany satria ny testamenta taloha dia fanambarana ny zavatra ho avy ary ina moa ny tena andrasany rehetra na iza ny tena andrasany Jesosy tamin'ny andron'ny Jaona ary Jaona mpanao batisa eto any sy ny mpianany dia naniraka ny mpianany izy dia nanontany tamin'ny tompo hoe ianao va ilay izy sa hafa koa no andrasany ianao va no Kristy zany hoe lay voaositr'Andriamanitra lay voatendry hitondra famonjena dia navariny Jesosy zao lazaina azy ho izy mahiratra ny jamba afaka ny kilemaina sitrana ny boka ny maty mitsangana izy tokoa ary zay le teny eto amin'ny 10 hoe ity tokoa no lay taminany malehibe io reny soratra zany hoe tokan'Andriamanitra ny dikany io tsy misy afa-tsy izy ihany dia Jesosy rery any fa rehefa tonga izy dia ao mijoana apôstôly ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamitsika zao no natoko voalohany dia efa 7 zany zavatra lehibe zany eritrereto olona tao anatin'ny fahazany tsy fahalalana ary zany no ampizalian'ny devolo ny olona nan'olon'Andriamanitra rehefa tsy miorona tsara izy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra lay takona tamintsika lay tsy hitatsika iny fa miseho izy ary ny rahina tokoa ny fanahy masina araka ny teny Jesosy hoe ho avy aminareo ny mpananatra ho izy zay raiko avy amin'ny raiko izy no vavolombelona anambara haneo aho iresaka aminareo handresy lahatra anareo fa Andriamanitra tsy nanadino anareo na inareo azo manadino azy satria fitiavana mandrakizay tokoa no nitiavana atsika ary tsy miova izy dia mitoy ny tantara raha ny testamenta taloha arak'izay dia nanambara mialoha ny zavatra ho avy na niendriky ilay ho avy ary zany reny hoe mpanafaky ny Israely na ary Mosesy na ary Josoa ary indrindrandrindra Davida endriky ilay Mesia ho avy dia Jesosy teny tonga nofo izy niakatra ho any an-danitra nefa ny tompo ary hitafy ny voninahitra tokoa mba ahatonga ny fanahy masina amintsika ary raha zovina arak'izany ny filotro ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra na soratra masina dia manomboka indrindra ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia azavain'ny epistily ny amin'ny Jesosy ka ny fanahy masin'Andriamanitra no miasa amin'izany rehetra izany no maneho an' Jesosy ary zay ny tompoteny zay nataon'ireo apôstôly fe izay Jesosy Kristy ilay nombonareo tamin'ny azo fijaliana ho izy no efa nataon'Andriamanitra ho Mesia ka niorioro ny Jiosy tamin'io satria nananaovany an' Jesosy nraisiny ve izy nomeny voninahitra ve izy tonga tany amin'ny azy izy no hitsakitsainy nataony tsinitsinina nalany tafy ary manahirana mandraka ankehitriny misy tsy hoe ny Jiosy hafa itsika raha tsy mitandrona dia izany nataontsika amin'ny Jesosy io mieritreritsika hoe mame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny asantsika amin'ny resaka ataontsika amin'ny resapona azo andrendrety hoe mame voninahitra an'Andriamanitra satria tratry ny fanamarinany tena zay nahazo ny Jiosy taranaka Abrahamo zay zanaky ny fifazana zay zososô zay tsy manana anjara amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mahafantatry ny azy ny tompo mahalala ny azy ka tsy za manamary tena hoe izao aho na izao miteneniko fa Jesosy ihany no manamarina antsika ho teny tonga nofo dia sambatra ianao ry avako sambatra aho raha manaiky hietra amin'ny tongotry Jesosy dia milaza hoe tompo ampahirato masom-panako mba hitanao tokoa eto amiko dia eo Jesosy avetrany any ambonina ny manerinirina izy ny masina indrindra nefa koa manitry tena ka dia okaikin'izay torotoro fo izy oka tsy ho adinontsika zany nomena tokoa ny fanahy masina tanteraka araky ny voasoratra hoe mitoera ho Jerosalema ny tompo fa azo vera ianareo amin'ny ilatsainy fanahy masina ka ho tonga vavolombelona hanambara zay ny vavolombelona na hita maso na halala ary ny tena vavolombelona reo lazainy hoe apôstôly dia zay nahitan'i Jesosy maso zany hoe nisehony izy dia zaroantsika ny Korintana toko voalohany 5:20 tsara mba miverina mijereny zany efa nietrano Korintana voalohany toko 5:20 dia niseho izy araka an'izany tamin'ireo apôstôly ary taorinany eny dia niseho tamin'ny olona tsy latsaky ny mpimanjato zany asan'ny fanahy masina izany maneho an' Jesosy dia mbola mitoy mandraka ankehitriny fa rehefa tsy mahita an' Jesosy ny olona dia ory indrindra ny fahatongavan' Jesosy dia manofasana zay sokafany ndray ka ninona vato lehibe manakana anao tsy ahitan'Andriamanitra na tsy eona amin'Andriamanitra na tsy hanana firaisana amin'Andriamanitra tonga ny fanahy masina dia manaisotra an'io dia mame fofinaina tokoa izy herin'Andriamanitra velona mba hanangana hiteny hoe fantatry fa velona ny mpanavitra ao i Joba velona Jesosy
dia tanteraka ankehitriny fisehoan'Andriamanitra amin'ny mahatelo izay iray azy. Io ilay atao hoe Andriamanitra trinité, zany hoe niseho izy amin'ny maha ray mpahary azy. Testamenta taloha io niseho izy amin'ny maha zanaka mpamonjy azy, filazany tsara zany, ary niseho izy amin'ny maha fanahy masina azy. Zay ny hoe trinité ray telo zay iray, na hoe telo nefa iray ihany izy. Ka izy telo zay iray reo kosa dia voafe raha ny lafiny hoe fisehoan'Andriamanitra amin'ny ora voafeo amin'ny Jesosy, araky ny voasoratra hoe indro ny virginité hoe jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Emmanuela, zany hoe raha adika amitsika Andriamanitra. Amin'ny toerana rehetra zay ankalazana an' Jesosy, araky ny ten'Andriamanitra ho izy anambara izy ankalazany fanahy masina, dia eo tokoa izy, eo izy miseho maka niendriky n'olona nefa tena Andriamanitra, ary Andriamanitra nanavitra atsika. Ka izany teny izany dia milaza maromarona koa tsy nataon'Andriamanitra ho fahavalo mintsony, sanatria izy nge tsy manao tsika ho fahavalo fa tsika mitsangana ho fahavalo iny. Matanteraka araky moasoratra hoe hoy Paoly amin'ny Kolosiana toko voalohany ny faraky amin'ny roapolo sy roa amby roapolo, ianareo izy oloko azy fa iny natao hoe oloko azy avana tsy manana akory zay antony avelomana fa mivelom-poana na mivelona ho an'ny tenany, tsy mba misy dikany tena hoe maratototra ny fiainany. Ianareo zay oloko azy fa izy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovany ratsy, ianareo nefa nampihavan'Andriamanitra ankehitriny tao amin'ny tena nofiny, tao amin'ny Jesosy zany, tamin'ny fahafatesany mba hatolo no masina sady tsy hanatsiana mampondro eo anatrehany isika. Ary ny antony dia izy tokoa no nanao fihavanana amin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Izy no fihavanantsika hoy Paoly amin'ny Efesiana toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo. Ka nanekaiky na ny lavitra dia nangony hoe vala iray ihany, ka iray ny mpiandry azy dia tsy mpiandry mamitaka sanatria fa lay mpiandry tsara ary tena tia ka manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Araka izany ry havako dia nataon'Andriamanitra ary naorina amin'ny Jesosy Kristy ty asa zay fampihavanana mitondra famonjena, zany hoe mitady asa ianao tahaka an' Jesosy nihitra tao tonga hatranony Zakaiosy. Fantatsika tsara io tantara io, zakain'ny olona rehetra, olona mpamory rehetra io, mpivaky amintsika io, mpangalatra io, tena karapilo io, zao tsy maintsy tonga amin'ity trano ty ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama, zany hoe nisy fikarasan'Andriamanitra ho antsika ny amin'izany. Fefa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, ina ny dikany ampihavana amin'Andriamanitra hamerina. Ka raha tsy Jesosy tokoa ny tonga amin'ny olona, tsy izy famelan-keloka e. Bengeny amin'ny andro ankehitriny dia hoe zakio mba manana ny Andriamanitra ay, fa n'Andriamanitra mpitsara mpanameloko, satria lalàna no hitan'ny olona. Rehefa fivavahana na finoana tsy misy an' Jesosy ray zanak'ondron'Andriamanitra maty ho azy ianao, dia fahavaron'Andriamanitra aho, satria tsy mety ho afaka amin'ny fahotako, ary mitoetra amiko tsy afaka ny fahatezerany'Andriamanitra. Jesosy Kristy zanak'ondron'Andriamanitra natao hoe fampionana ny fon'Andriamanitra io, no ny fahamasinany ka tsy mahazaka ny ota. Arak'izay sitraky ny ray ho amin'i Jesosy ho itoera ny fahafinoana rehetra, sady izy tompo zany ho ampihavana no izy ny zavatra rehetra aminy, ka nidiany rano teo amin'ny azo fijaliana nanaova ny fampihavanana, eny izy no fampihavanana na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Raha varak'izany ny hevitra nampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, satria ny ota ny hevitra nampisaraka, levona koa ny herin'ny ota zay nitondra fahafatesana ho antsika. Rehefa zany raha ny rana ny fanahy masina dia ny hamelona an' Jesosy ato ho amiko amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, hamelona indray ny fiainan'Andriamanitra ato amintsika, zay le hoe hery ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Dia tanteraka ny tenin' Jesosy manao hoe zay mandray ny teniko izy ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrak'izay, ka tsy hoe lohina izy, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ino no ambarana zany teny zany ry havako? Milaza zany fa zavatra tsy zakan'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olona. Tsika raha tsy mahazaka, fa izy ny tena tsy mahazaka. Ary tsy fahafatesana ara-batana ihany, fa indrindra ny ara-panahy. Maty ny amin'Andriamanitra. Tsarovy-kely, raha ataovy ao an-tsaina, hitantaran'i Jesosy miatrika ny fasana zay nisy an'i Lazarosy. Nampitony ary nametoky any Maria sy Marta izy. Raha mihinanao izy dia hitanao ny voninahitran'Andriamanitra.
marina loatra zany hoe aseony zany fa na ainy manangana azy tokoa na dia avy amin'ny fahafatesana azy ainy mamany fatotra rehetra avy aminy izao aonao hitatara io rehefa niatrika ny fasana ny tompo dia voalaza fa ny orooro ny fanahiny ary ny tomany fatratra izy satria tianao izy dia mitomany izy mitany fahorinao azay verina amy Andriamanitra tsy miraharaha tsia sakaizan'ny mpanonta tokoa izy ary ory no ny mifantrana lalina zay mahazo antsika zao kosa nefa Andriamanitra izy ary ny teny hoe raika eo fantatrao ny zavatra rehetra fa noho ny am'reto olona dia nivavaka Jesosy ary rehefa nivavaka izy dia ny teny hoe ry Lazarosy hoe aminao mivoa dia nivoaka Lazarosy ka le tomany pahorina manjary haravo-pifaliana dia ahoana misy soratra masina fonombola mpanota isika dia maty amonjy atsika Kristy na leno ho faty eo amin'ny toerantsika mba havelona antsika dia nanaiky ampahanitrana izy zany hoe nendana tanteraka mamenitra angena dia nitory an'io azy zavatra sarotro nataon'ny Jesosy tamin'ny Jesosy halany foana ho izy satria tsara dia ratsy ny masonareo halany foana tokoa ho izy ary nanomboana an'i Jesosy dia tena ratsy satria nalana tafy tanteraka izy zay ny nataony azy kanefa no ny amy sy ny aminao mba ho velona ho afaka amin'ny fahotana dia nanaiky ny zavatra rehetra izy za no afatra lehibe zay entin'ny fanahy masina Jesosy tsy nahafoy fa rehefa nanolotra ny ainy izy dia mbola fonina hanome Jesosy tokoa no ambarany natolotra no nifahazotsika io paoly ka natsangana indray ho fanamarinana antsika zany hoe ahatonga atsika tsy hanana pentina noho ny ota sy ny tsy fahamarinana Romana 9:5-5 dia antery ny araka an'izany ijaona 7:1-10 miara-manona atsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay amen ahoany toe mba tsy ho very tompo dika inona izy io na avy ndray moa dia hoe mba tsy ho diso lanana maro ny lanana ankehitriny maro ny feo zay mitonanao hoe i Jesosy ariny famonjena very ka inona ny dikany very diso lalana izy zany zany hoe tsy tonga amin'ilay tanjona zay nandren'Andriamanitra azy miaraka amin'izay ary ny fanazavany efa menam-panomboran'Andriamanitra raiky io tamin'izy io zay very ozy izy dia zay tsy mitoetra amin'izay toerana tokony azy raha natsoin'Andriamanitra tsika ho zanaka mitoetra ao an-trano miaraka ny tenin'ny tompo hoe ny zanaka mitoetra ny andevy tsy mba mitoetra nefa rehefa tsy hotsony dia veriko zany satria lasa verizotaka n'ilay zanaka adala lioko toko fa 5-4 anetrano tsika manary azy very ny fanahany veriko ny fananany miaraka aminy very ny zomary zanaka azy dia mampiororo ny dikany hoe tsy manana anjara intsony amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy manana anjara intsony amin'Andriamanitra tsy manana faisana intsony tapaka vita matiny amin'Andriamanitra ary rehefa zay ny very raha tafa saraka amin'Andriamanitra dia remboniza izy iarembony devoly mampiororo io tokatrano firifiry no rembony devoly ankehitr'io satria tsy eo Jesosy tsy eo aminy mandondony baravarana ny tompo satria mahita loatra ny fahoriny lalina nefa tsy afaka mamono varavarana tsy afaka ary zany no hataka ataontsika vonjeo an Jesosy anjiro ny tananao anafaka sario avy amin'ny afo satria tafiditra ny mpangalatra atao mitokatranoko ao amin'ny foko misaiko amin'ny eritreritro ny amin'izany dia hono Jesosy mpangalatra ho izy na ny asany tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana zaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be araka izany nirahina ny fanahy masina mba azotsika io fiainan'Andriamanitra be dehibe io fa na mahavelona izy dia mamelona na ny maty azy dia zay indrina ny tenin'Andriamanitra zay famimena maminaniry Ezekela asio fofinaina mena fofinaina izy dia iny amin'izay izy ny teny dia iny fofinain'Andriamanitra iny mifindra taka an'i Jesosy nilaza tamin'ny mpianatra ny hoe raiso ny fanahy masina hanao asasy fampahirezana zao tsika rehefa avy eo dia hitanao fa zava-dehibe zany sasany mieritreritra fotsiny ny sy fahalalana hoe fombafomba ivelany io tsia misy ilay tsy hita maso dia Andriamanitra miditra amin'izay manaiky azy dia Jesosy zay fa na mahavelona manangana ny maty fa na mahery izy fa tsy fanahy oso ka mampahery ny reraka izy ary manatanjaka an'izay osa izy fa na mahatoky izy
zavatra lehibe zany satria tompo-pahefana tompon'izao rehetra zao de mampatoky nizaniza mianahany ary indrindra ampitahorony devoly amin'ny tahotra ny fahafatesana zany nanyrahana ny fanahy masina hoe resy ny fahafatesana vita ny fanapahany tsy mahazo mantsakazaka intsony na manazioga nizaniza izy anefa indrindra am'izany rehetra asan'ny fanahy masina zany dia fanatia izy ary satria tia izy io nge nitiavan'Andriamanitra atsika dia tiany mba hiverenantsika amin'Andriamanitra ka hitiavantsika azy ko aza toko kely io finitena ngeza indrindra fitiavana ny lehibe indrindra raha misy mitady fanahy masina matsy mandray de hoe am'izay de mahay mitoro-teny tsara ndray de mijoro vavolombelona zay de mavita asa mampitolagaga ny rehetra tsy zany amin'ny akamarony zay de mahay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra am'izay de zoso tsy mpianaro a Jesosy ho tianao zany matako aminao raha ngataka ny fanahy masina de maino nangatako aminao mihoatra ny zavatra rehetra satria mandalo an'izao rehetra izao fa ny mitoetra dia ny fitiavana tianao Andriamanitra eto aminay sy ato aminay de zany toko lehibe meny hoe raha misy Jesosy olona mangetahita daoka izy anatonaka isotro zay minoa mandray azy zany izy ony ranona ina velona iboiboika avy ao ankibony araky ny voalaza ny soratra masina hafa le fanoarana hoe minoa azy dia inaniseo izy ony ranona ina velona fantatsika natao hoe ony moatsika tanorina zany reny atao hoe lac ary grand lac ony ngeza be de misy tononkiro amin'ny firanantsika hoe ny ony tsy miato raha vao miato izy io reraky anao rofiky anao ry Jesosy misaotra anao fa io ony ranona ina velona miboiboika avy ao ankimo avy ao anatiny zany an'izay nandray azy tsy inona io fa milaza tokoa any amin'ny fanazy ameny fanahanaina mahavelona ka io ny mamono ny asa maty rehetra ao anaty io mamono fahafatesany finotsika zay mitady amono fononao tsarovy io fa io no asany io satria ny rana fanahy masina itory ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy teny tongonovo tokoa ary mpamono zao tontolo zao dia antsoa izy miaraka amin'izany masina tokoa izy dia mana masina zay rehetra lolovany tsaroviny Ezekela toko fa 7:20 zavatra lehibe io zay lalovany io ranomasina io dia afaka izy satria misy eran'ny fiainana dia Andriamanitra ho aminy ka aza velany dalo fotsiny Jesosy rehefa mandalo amintsika mpinampon'Andriamanitra dia ianao mihitsy manatony hoe tsy avelako ianao Jesosy fa tsy mahazo anao amin'ity andro ty ary tsy avelako ianao raha tsy meno an'ny fanahinao masina zay ho ranonaina ikorina atao anaty tokoa hiboaka ny rofy ny aretiko tsy amin'ny tenako any fa ny fanahiko indrindraindrindra dia anana zany fanamahavelona zany zavatra lehibe zany io fanahy masina io manamasina ny fiainan'ny olona zay raisin'Andriamanitra ho afaka amin'ny fahatona ho afaka amin'ny tsy fahamarinana ho afaka amin'ny fahafamboninahitra rehetra ary tafina zay rehetra no mamarin'Andriamanitra hanompony azy tokoa zavatra lehibe io ny tranontsika mamaky ny Salamo 10:100 zatovinao dia mazoto manolo tena ho izy amin'ny andro anafianao amin'ny fianjona masina tahaka ny andro ny maraina izy tena lehibe zany teny zany madio tahaka ny anjely izy eny tompo satria ny fanahy masina no eo aminy ka hoarin'ny Jesosy amin'ny rano velona ho isika ny teny eto nanao fanambarana lehibe ny tompo isika tery aloha ary tsy zao fanambarana zao tokoa dia araky ny voasoratra hoe tamin'ny andro farany fety firavoravona zay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona nanaovan'i Jesosy azy tsarovy hoe asa manao isy ataona mpifoazana zao tsika dia amin'ny andro faran'iny zany no everina fa ivony na fataterahany na fahafenony anton'ilay fivoriana rehetra teo nanaovan'i Jesosy ty fanambarany ity mivory eto ianareo miravoravo nareo hoe iravoravo amin'Andriamanitra tsarovy ity ny tena fototra ity fa raha mifaly vetivety nefa tsy nahazo ny ranomaina velona mantra indrindra izy zao fanambarana zao asianao amin'ty andro ty riavako ny rano ny fototry ny aina fantatritsika zany aleo aza misy rano no zay misy sakafo ny sasany raha tsisy ihany ary zay mahatonga ny olona mifady ihany izy fa tsy mifady rano fa anizaniza mifady rano vita tsy vetivety ny azy fototry ny aina rehetra ary rano velona rano miaina nomen'Andriamanitra amin'ny fofonainy io rano famelan-kely koa nomen'Andriamanitra rano fampahirezana nomeno azy ianao raha milaza hoe raisy ny fanahy masina ry voavela eliko ao de rano madio mikorena dia ny fiainan'Andriamanitra zany de tsy misy tokoa mitoetra eo fa rano maria zany filazany amin'ny Isaia toko fa 7:10 azy fantatsika teo hoe rano maria ia rano lehibe io mitosaka io ka tsy aizy ninina toerina io de zany ny tena ilaitsika ndre salasala ianao paony any io de mino ianao matoky ianao
ndray jamby ianao tsy afaka alala foana ny fahajambana de mahita azy de meona aminy ary araky ny voalaza de tsy indrina hoe fanaty indrindra izy ka tsy mifidy ny ota zay avela ary tsy manavakavaka ny aretina zay diovana fa niraisiny teo amin'ny tegnany avokoa ny fahotantsika sy ny aretintsika ary ny dekapoka tamin'i Jesosy mitondra fanasitranana amintsika taratra sy endriky ny rano Kristy zay lasaka tao Kalvari ho asy ianao ty ranonaina velony ty ary toky lehibe ho an'izay rehetra mangetahita tokoa fa raha nantsika izao dinika izao inona ny tokony ataoko ny tenin'Andriamanitra raiso ny fanahy masina raiso Jesosy fa ny fanahy de ny tombo ihany dia avelao izy anjaka ampio aminy Jesosy hoe raha tsy haiko kory mifona aminao dia ny fanahy mifona raha tsy haiko mivavaka anao sy manatona anao dia tareo amin'ny fanahinao avelao izy anjaka sy anapaka ao amin'ny fiainantsika ao amin'ny fotsika satria rehefa zay de aina velona zany nge reny voady ataon'ny sasany rehefa manao raha tokantrano reny Kristy no inona izy manapaka ny tokantranonay ka ny tsy mino de hoe tsy atsony ve zany satria adalana amino zay fa Kristy lay tomponaina lay andriny ny fiadanana mameny fanahinaina fanahy ny fiadanana de mitena amiko aminao hoe ho aminao ny fiadanana ry olon'Andriamanitra voninahitry ny rery amen vavakytsika misaotranao fa mahagaga ny teninao Andriamanitra ary loharanonaina tsy mitiritra mandrak'izay zany zay iboiboika tokoa am'izay rehetra nomenao azy manana anao izy anao afaka hanampina io loharano io ianao Jesosy ny ainao ny fofonainao no loharano velona iboiboika ho fiainana mandrak'izay ampanomponao rehetra zay manana anao tsy fiainana mandalo zany fiainan'Andriamanitra ambony masina indrindra ary tsy mety lona ho levina mandrak'izay ary toky manomeza anao zany fanahy masina zany de fezinao amin'ny teniny hoe satria velona ho de ho velona koa ianareo mana masinana amin'ny fahamarinana ny teninao Jesosy no fahamarinana amen